fa mivondrona ery amin'ny manakaiky ny rond-point ny sena indray moa zany reto mpanao tamina tanterana ka lalana misy ny fifamalivaliana kely amina resaka torabato sy famaliana ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny bomba mandatsa-dranomaso dia somary kalma kely zay ataontsika hoe torabato zay satria tsy maintsy miaro ny aina moa ny mampanao gazety dia nisitaka kely jerentsika ny mety hotoyany anantona eny amin'ireo mpanao fihetsiketsehana tsika tsy ahevina fa nisy ny fisamborana ny mikolo teo amin'ny raha adiny ray zay no efa voasambotra tany mikolo tsy mbola miala ireo mpanao fihetsiketsehana eto dia miverina milahatra mameno ny arabe indray zany zao reto mpanao fihetsiketsehana indray tamin'izao ary dia tamindray ny mpitandro ny filaminana arak'izany manipy ny bomba mandatsa-dranomaso makany aminazy ireo mamaly torabato ihany koa ireo dia manaraka ataorina ihany koa ireo mpitandro ny filaminana tako zao moa zany ny bomba mandatsa-dranomaso milapaka aty raha tika lafo miverina ty ilay fiara dia nanaparitaka ny dia mandroso indray moa zany ireo zandary ary dia miparitaka any amin'ny faritra milalana makany amin'ny Nosy Be any ireo mpanao fihetsiketsehana amin'izao tsaro marina fa ty bomba mandatsa-dranomaso dia tena farazay masika dia masika ny miasa eto sarotra ihany moa zany manaraka an'ireo mpanao fihetsiketsehana satria akoatran'ny fihazakazahana dia misy ihany koa ny bomba mandatsa-dranomaso izay mameno ny lalana izay lalovan'izy ireo mivily avokoa arak'izany ireo fiara izay tazana ety amin'ny faritry ny lapan'ny antenimieran-doholona ety zay ary misitaka ny emotra makany amin'ny lalana makany Nosy Be any ireo mpanao fihetsiketsehana arak'izao hitantsika zao dia tsisy afa-tsy ny mpanao gazety tsisy mety atoerana miezaka miala daholo ireo olona rehetra rehetra itony moa zany dia efa karazana bomba mandatsa-dranomaso izay manifa tetỳ torak'izany koa itony io le bomba mandatsa-dranomaso
Verina fampiantsy ny mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana koa tazana ery fa mandroso a. Dia mihemotra ireo mpanao fihetsiketsehana manoloana izay fandrosoan'ny mpitandro filaminana zay. Jenjina tsara. Masika le rivotra. Misy mpanao fihetsiketsehana zany miditra aty amin'ny kianjana nosy aty kianja atsika rano makasika raha tsika mikasika an'izay raha misy ny fisaborana satria dia misy ny mpanao fihetsiketsehana zay miditra aty amin'ny taridainana misy zay misy tamika avy ao misy niditra angatany raha tsika izay mety hoe raha isy ny fisamborana na tsy. Fanapariahana zany no misy ato fa tsy misy aloha zay ataontsika hoe fisamborana zay. Ina aloha ny nalefanareo taminay teo? Tsoditra tao zay ko. Big Boss ve nalefany teo iny tao amitsika tao iny sa ino? Miakatra grady ane zany. Zay zany ilay zoko sary mba voalefasa aty aminay sarinay. Fa tokony manana mandroso aty amin'ny rond-point nanosy aty indray zany zao mpitandro filaminana manosika tsikelikely an'ireo ataontsika hoe mpanao fihetsiketsehana makany amin'ny faritra nosy be iny ary mbola retsika mipopoka zany ny basy mandefa ireo bomba mandatsa-dranomasy manaparitaka an'izay olona zay. Tsy aivona fa tsena laka misy androany tsenan'ny Mahamasina, toerana zay be olona zany aty amin'ity toerana ity zany talohan'ny sin'ny fanaovana fihetsiketsehana teto. Dia mandroso tsikelikely makany amin'ny lalana makany nosy be iny tsika. Misy moa zay azakazaka madinidinika ataon'ny mpitandro filaminana zay entina ampitsoahana amin'ireo olona zay tazana mivorivory. Dia manoloana ny afaka kely ny anteny Merandolo indray zany misy ny fitangoronana maromaro tazana ety amin'izao fotoana izao izay
mbola aparitako reto tandron'ny filaminany reto an-trano zany. Misy ihany koa ny barage izay napetraka reto mpanao fihetsiketsehany reto teto a, izay ezahany reto mpitandron'ny filaminany reto a ny manala zany tsikelikely a ampisokatra ny lalana. Eto amin'ny rond-point Nanosy moa zany misy atsika zao manoloana ny lapan'ny anteny Merandoholona, ary ny mpanao fihetsiketsehana kosa dia efa ary amin'ny faritry ny Soamanatombary mbola misy izay tora-bato zay amin'izao fotoana zao, ary isaky ny misy ny tora-bato dia mamaly amin'ny tifitra balaka hoditsoa ireo mpitandron'ny filaminana. Manoloana ny anteny Merandoholona eto mihitsy moa zany izay fiantsonan'ny mpitandron'ny filaminana eto izay. Arak'izay hitantsika zao dia mbola tena tsena tanteraka ety amin'ny Soamanatombary ety a, toraka izany koa ny ety ampitan'ny varotra voninkazo ety a, ary tazantsika ery amin'ny hitsin'ny HGR ery a ireo mpanao fihetsiketsehana rajoelona mialy ora nga iala rajoelona fa tsisy ilaina ny latsony eo. Izay ny antsoantson'ireto tanora reto zany a, ao anatin'izao a hetsika génération Z zao. Ireto tazantsika reto moa zany ny mpanao fihetsiketsehana izay mbola ety amin'ny faritra Anosy ety ihany, manakaiky ny HGR izy amin'izao fotoana zao a, raha ny ainga tery amin'ny faritry ny tambobarina andriana tery ny hetsika teo andeha hiazo any Ambohijatovo a, nanomboka tamin'ny 12 ora dia tsy nitsahatra ny fanosehana azy ireo a amin'ny fandatsahana bomba mandatsa-dranomaso a, ao anatin'izany ny fisamborana ny Mikolo a. Mikolo rery aloha aketo mbola fantatra fa voasambotra mpitandro filaminana ary tsy nitsahatra ny fanosehana azy ireo hatramin'izao tsika amin'ny teny zao. Tena soloko tena dina io zato amin'ny anaty dia misy tambavana tena vala Zany zay. iya anaty sakafo tato an'ilay atao ny asa anao aloha. Iya, manao direct. Asa be le mpanao Direct mihitsy ty. sako ve Tsy tao ianao ka.
Araka ny hitatsika zao dia ity no mivondrona ireo tanora ao amin'ny génération gaida zay raha manosika azy ireo hatrany ny mpitandro ny filaminana. Inona ilay tena hitolomana? Inona ilay tena hitolomana zany zao? Ito zany resaka rano sy jiro sy ny tariny dia mba miara-monina amin'ny vahoaka. Zany moa zany ny etahitan'izao tanora. Ahoana izy ity? Marary be nany amin'ny fiainana efa marary dia natao mpitandro filaminana andro marary. Ty zavatra midina eto amin'ny firenena. Nareo zany zao mpianatra sa? Mpianatra izay. Ok. Ety amin'isy AGRA ety moa zany zao no miemotra ireto tanora reto rehefa natosiky ny mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso namaly tamin'ny toraka izy ireo ary tapatosika ety amin'ny itsiny AGRA ety. Mpitandro ny filaminana kosa dia mijanona ery amin'ny itsiny anteny Merandohonina ery amin'izao fotoana zao. Zany zava-misy ety toerana manomboka mikotana ny ataontsika hoe fifamoivoizana na ireo fiara-pitatitra olona raha dia sahirana mitady lalana ety noho izay ataontsika hoe fahafenon'ny olona zay. Taivina fa tamin'ny 12 ora-tandro no efa nanomboka ity hetsika ity ary ny avy hatrany dia nisiny ny fifanorana eo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana. Zao zany zava-misy ety Anosy ety. Lalana makaty Anosy be ity misy antsika ety zao. Miala avy eto Anosy eto amin'ny rond-point. Ary dia nijanona tanteraka eto amin'ny rond-point Anosy ny fantsihan'ireo mpitandro ny filaminana aloha hatreto niezaka novahana araka izany ny ataontsika hoe fifamoivoizana satria dia nisy ny barrage izay nataon'ny tanora teto eo voaly zany barrage zany dia miverina amin'ny laoniny ny fifamoivoizana eto amin'ny faritra Anosy eto. Hatria aloha zany ny afaka ampitaina amintsika rehefa misy ny ataontsika hoe mety fivoaran'ny toedrarah dia miverina eto ihany. Aza miala amin'ny Ako Info.